Ny filazantsara araka amin'ny Matio toko fahenina amby roapolo andininy fafito amby efapolo ka hatramin'ny fahenina amby dimampolo no anorenantsika ny toriteny amin'izao alakamisy masina izao. Isaky ny alakamisy masina ry avako dia ireto ny tena tsaroana matetika ny nanorenana ny fanasan'ny tompo de Jesosy tao Getsemane ary koa ny namadian'ny Jodasy azy. Fa ny mpandahatra ny andiny tsoratra masina ho vakiana an'io dia nisafidy ny Matio toko fahenina amby roapolo andininy fafito amby efapolo ka hatramin'ny fahenina amby dimampolo. Izy ity dia miresaka araka ny fitantarany Matio zay raneny koa tsika zany no atsapy le zaresaky ny marainireny dia zao mandritra ny alahady efatra tamin'ity volany ity dia ny filazantsara araka amin'ny Matio dia tafiditra foana ao anatin'ny andiny tsoratra masina vakiana isaky ny alahady. Dia fidina mihitsy koa zany Matio zay zany amin'ity herinandro masina ity. Dia Matio zany mitantara fa izao toko fa fito amby efapolo ka hatramin'ny fahenina amby dimampolo izao mitantara ny amin'ny isamborana an' Jesosy dia io no namarana ny alakamisy masina zany. Zany hoe re ao arinan'io rehetrarehetra dia zoma masina daholo indray zany. Andeha ary hijery karazan'olona anankiroa isika zay hita ao anatin'izao ny isamborana an' Jesosy izao. Maro ny azo jerena na i Jodasy koa raha sinitsisa fa aleo aloha roa ihany fa reo zany mba fidina fotsiny alohan'io indrindra koa le hoe velona ny tompontsika zany. Arak'izany ry havana dia andeha ny andininy fafito amby efapolo no rahantsika mamaky. Andininy fafito amby efapolo verset 47 ndao ary rahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isany 12 mba mivoaka betsaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, ny rany loham-pisorona sy ny olona. Rehefa tak'izao dia jerena koa ny filazantsara efatra. Inona dolo ny voalaza sao dia misy fanampanazavana ilaina koa any amin'ireny zany. Teny Jaona toko fahavalo amby folo andininy fahatelo sy ny andininy faharoa amby folo dia milaza an'ireo le vahoaka betsaka ireo fa misy 3 karazana izy ireo zany. Ireo le tonga hisambotra an' Jesosy ary ny miaramila no maro indrindra amin'izy ireo. Voalohany dia le hoe miaramila ray toko tenenina amin'ny Jaona toko fahavalo amby folo andininy fahatelo sy ny andininy faharoa amby folo. Le miaramila ray toko dia eo amin'ny 500 ka hatramin'ny 900 lahy eo zany. Ary hitantsika eto fa mitondra sabatra sinina voalaza io sy langilangy. Ny karazany faharoa niaraka an'ireto vahoaka betsaka reto isambotra olona anankiray dia ny lehibe an'izy ireo. Zay no mitarika an'io zany. Ary ny fahatelo dia mpiandry raharaha avy tamin'ny loham-pisorona sy ny fariseho. Reo koa zany no miaraka sambotra an' Jesosy. Hitantsika amin'izany fa olona manjatony mitonga hisambotra an' Jesosy ary mitondra inona? Mitondra fitaovam-piadiana. Ireto roa reto anefa no manamarika an'ireo karazan'olona ireo. Voalohany, tsy nahalala an' Jesosy akory izy ireo. Miandry ny toromarika avy amin'ny Jodasy. Dia ozy Jodasy hoe zay ahoana? Zay oroako, zay no izy. Zany tsy mahalala mihitsy. Faharoa, tena natahotra an' Jesosy koa izy ireo ary zay ho ny mpandinika mety nitondrahan'izy ireo anio an'ireo fitaovam-piadiana ireo. Jereo ny Jaona toko fahavalo amby folo andininy fahenina fa rehefa tonga ireo olona ireo dia nanontany iza le Jesosy. Dia niteny Jesosy hoe zano izy. Dia niamotra daholo zareo ary lafo tamin'ny tany zay ny voalaza ao zany.
tena natahotra ireto olona amanjatony reto. Inona ary no azoana avy amin'izany ry havana? Afatra ho antsika ao anatin'izao herinandro masina ary indrindra alakamisy masina izao. Ireo tsy mahalala tsara an' Jesosy ny fiangonana ry havana no mora tonga fahavalon'ny tompo. Maro amin'izy ireny no mora taonina na koa mifampitaona dia samy joro fotsiny izao hisaomotra ny tompo na dia somary matahotra azy ary. Mora taonina akahala ny fiangonana, mora taonina hijoro mihitsy ho fahavalon'i Jesosy Kristy. Ry havana, zavatra fandinika amin'izao androntsika izao no tahaka izany, fa misy tsy mahalala akory tsara ny fiangonana ary tsy mahalala tsara akory ny tompona andraikitra ao, nefa dia samy joro rehefa misy ny taona hitsangana ho fahavalony ireny. Dia mila mitandriny mba tsy ho voataona ny tahaka izany ry havana. Faharoa, ny mpisorona sy ny loholona hitantsika eo amin'ny 7:7 tapany manaraka. Izy ireo dia mpaniraka fotsiny araka ny ahitantsika eto. Dia izao raha jerena zany ny tantara dia eny Antsehatra dia misy ireo mpilalao, fa misy kosa le aiza le any amin'ny kolisy. Ireo zany ireo hitantsika ireo ny mpisorona sy ny loholona. Any fotsiny izy maniraka, any fotsiny izy mamporisika. Izy ireo anefa ny tena totoa miketrika an'ity fisamborana an' Jesosy ity. Ry havana, matetika tokoa amin'ny fiainan'ny fikambanan'olona samihafa, manomboka ao amin'ny fianakaviana maromaro, ny fiarahamonina, ny fiangonana sy ny firenena, ny mpamporisika dia any ambadika any foana. Fa ny marivo salosana hoy ny fiteny malagasy, ireo mora tarihina hoy ny malagasy, ireo valalabe mandry hoy ny malagasy, ireo ny tena manao ny zavatra rehetra. Mampalahelo fa indraindray dia tonga any amin'ny ara-pivavahana koa ny tahaka an'izany. Misy mpamporisika fotsiny, andao hanao an'izao na ataovy an'izao ranony, dia manaraka fotsiny ireo antsony ny malagasy anke valala, tsy mandady inona, tsy mandady arona. Ry havana, eny ka tsisy amintsika koa ny tahaka izany tsaroana amin'izao alakamisy masina izao zany. Ny karazan'olona faharoa koa ho resahantsika eto dia i Petera ry havana sy ny hafanam-pony. Inona ny nataon'i Petera? Ny kapany inona? Sofiny mpanompon'ny mpisorona be hoy ny 9:10. Ry havako, tsy akasitrahan Jesosy zany, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, satria hoy izy eo amin'ny 2:15 nareo endao mba hamaky azy 2:15 verset 52 no mba raha antsika mamaky zany. Ahoana ny voalaza ao? Izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Lasa saina tamin'io hoe zay mampiasa lacrymogène koa ve dia vonoina amin'ny lacrymogène, ataoko moramora fotsiny aloha fa avelo any fa lasa saina fotsiny io zany ny tonga amin'le teny malagasy hoe ny ataony maninona no miverina ry havana, tsy akasitrahan'ny tompo ny fampiasana herisetra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny mpanaradia azy. Nekeny Jesosy toy izao satria misy an'ireto antony telo ireto. Voalohany, mba hatanteraka ny soratra masina, mba hatanteraka an'izay voalaza rehetra momba azy, ny fijaliany, ny fahafatesany, ny fitsanganany amin'ny maty. Ary ireo ny tena tsaroana ry havana, ivon'ny herinandro masina tahaka izao. Tsaroantsika izany, ny fijaliany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary io no anisan'ny tena hoe afatra mafonja, mba hatanteraka an'izay voalaza ny soratra masina rehetra mikasika
ny am'ty Jesoa ity. Ny fijalian'i Jesoa zany de fijaliana ho an'ny fiangonana. Ny mpaminany Jeremia ao amin'ny fitomanina toko 7 2 ka hatramin'ny faraiky amby 20 izay mivakina tamintsika teo de Jeremia koa azo ambara hoe le mpaminany tomany, satria nakalain'ny olona izy tamin'izany fotoana ny ainany zany, satria toa tsy mba milaza zavatra tsara mihitsy ho an'ny firenena, ho an'ny fiangonana, fa famaizana sy vokatry ny fahotana zany foana zany. Ka hitatsika tao amin'ity fitomanina toko 7 2 ka hatramin'ny faraiky amby 20 ity fa ahitana tsara ny fahoriana, fijaliana nentin'izany mpaminany zany. Voalaza ny soratra masina fa nateny toy izao Jeremia rehefa mafy nahazo azy, hoy izy 2 ka hatramin'ny faraiky amby 20: tsarovo ny fahoriako sy ny fanjenjenako dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy. Tsarono ny fanahako indrindra zany ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no eritreretiko atao-poko ka dia anatena azo aho. Ry havako, ny nianatra tamin'i Jesoa zany dia efa hitantaratra amin'ireo mpanaradia azy koa ao amin'ny testamenta taloha, ary anisan'izany Jeremia. Tanteraka zany fijaliana, fahoriana sy zany mba aninona, mba amonjena anao. Tsy ekeny Jesoa ny fampiasana an'izany herisetra izany. Faharoa, tsy manaiky ho arova amin'ny Petera amin'ny sabatra Jesoa, satria azo ny atao tsara ho izy eto ny mangataka amin'Andriamanitra mba handefasany anjely mihoatra nisan'ireo andeha tafika reo 12 legiona, zany hoe avy 12 eny amin'ireo tongo reny zany hony 550 mba hiaro azy, fa tsy nangataka an'izany Jesoa nanaiky izy. Ny ekeny ny fijaliana, satria izao no antony fahatelo: tsy misy olombelona afaka hiaro na maharo an Jesoa sy ny fiangonana. Izy irery ihany no maharo ny tenany, no fidiny ny lalan'ny fangirifiriana mba hasambatra antsika. I Paoly izay mpanorina koa ny fiangonana, satria epistily 3 amin'ireo boky miisa 7 amin'ny testamenta vaovao, dia ny 13 amin'izay dia soratany daholo. Dia hitantsika teo ny Korintiana 2 toko 1 7 ka hatramin'ny 7 nilazany fa nianatra an'izany fijaliana sy fahorian'i Jesoa zany koa izy. Ary izay nianatra an'izany fijaliana sy fahorian'i Jesoa zany izy no afaka koa mampionina sy mampahery ny hafa. Ry havako, tena ho amin'ny tombotsoako, ho amin'ny tombotsoanao zany zao tsaroantsika amin'ity alakamisy masina. Hoy ao tantara farany araka ny nalahatra Matio, dia zavatra hafa indray no miseho ny ao aorianan'ny sasakalina manomboka an'izy mamasina raha amin'ny androntsika izao zany amin'ny kalandriantsika izao. Ry havana, eny amaranao ry havana, ny alakamisy masina aloha dia tsy avontsika adinoina mihitsy, fa ny liturjian'ny fanasan'ny tompo dia miteny amintsika hoe tamin'ny alina iny ahoana izay namady anazy dia nandray ny mofo Jesoa, ary nandray ny kapoka koa izy nanorenany ny fanasan'ny tompo zany. Tsy azontsika adinoina zany. Ao anatin'izany fotoana izay hitantsika hoe nanomboka mafy tamin'ny tompo izany, dia eo no atsapahantsika koa zany. Fa zany rehetra zany mahatona ataon'ny tompo dia mba amonjena anao, ary indrindra hitantsika taratra amin'ny tena sy ny rany, nanaiky ny vonoana, ny ratrainana iny, ary ho zarazaraina koa noho ny fahasoavana ho atsika. Misaotra ny tompo isika amin'ity anio ity
raha afaka mandray ny tena sy ny raha ny tompo ary vavaka natoko teo zany tena fahasoavana zany tsy voaviditsika voly zany eto amin'ity tany ty ry havana tsisy azotsika atakalo zany lehibe amintsika zany ary zay ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra manome atsika ny zavatsoa tsy ny teniny ihany fa ny tenin'Andriamanitra mantsy zao hitantsika zao zay nahatanteraka ny famonjenantsika no lazai ny soratra masina fa tsy maintsy tanteraka zay rehetra nambarany amin'i Jesoa ny tenin'Andriamanitra zany lay atao hoe endrika tsy hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny fanasan'ny tompo kosa indray no endrika hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra mifamatotra ireo satria ny teny toriana hoy ny soratra masina no mitondra inona no mitondra finoana ary ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra tsika dia mandray ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy noho izany dia misaotra tompo lehibe isika fa ireo rehetrarehetra nampiasain'ny tompo ireo zany manomboka amin'ireo sambotra azy ireo eny fa na hipetera koa azy dia nampiasain'Andriamanitra daholo zany atanteraka famonjenantsika dia misy fanontaniany ity mba napetrako ry havana mba ho saintsaintsika ary hoe raha ianao no velona tamin'izany fotoana zany dia mety ho iza tamin'ireo mpandray anjara ireo dia anjarantsika ny mieritreritra amen.